Manaritra ny arabo anao ny tokatrandreny tenako sy ny eto amin'ny fahitalavitra Mateveri Pijery ajaina amin'izao takariva ny alatsinainy 5 ny volana oktobra izao. Manasanao ampanajana araka izany izahay anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-boantsika amin'ity takariva ity. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana avy hatrany ny isan-tarantsika ny fotoanantsika. Nizotra tampilaminana ny fidiran'ny mpianatra malagasy amin'ity taopam-pianarana 574,902 ity. Ny valisan-jato ireo ankizy niditra nianatra tetsy amin'ny EPP Analakely dia mbola tsy manana fitaovana hoentina mianatra na dia solaitra iray asa. Ndeo jerentsika ary ny sary. Alatsinainy 5 volana oktobra fidirana amin'ny fomba ofisialy ny mpianatra malagasy ao anatin'ity taom-pianarana 520,902 ity. Nizotra ara-dalàna ny fidiran'ny mpianatra tetsy amin'ny EPP Analakely io maraina io. Mbola ao anatin'ny fandraisana an-tanana ireo mpianatra ny mpampianatra hisintonana ireo mpianatra hifantoka tanteraka amin'izay amin'ny fianarana fa tsy eritreritra fialan-tsasatra intsony. Manazavy Madame Rindra. Amin'ny ankapobeny manao ny antsoina hoe prise en main zay dia manao ihany koa ilay orientation ilay ankizy. Dia raha ohatra hoe hita hoe ilay ankizy somary faible andevony dia taritina hatrany deuxième semaine rentrée zay orientation zay. Satria ilay ankizy vao avy any amin'ny vacances avany dia ilay ankizy koa tsy hoe ankizy nafantatra anao hatramin'izay dia atao zany sy itiavan'ilay ankizy anty fiainany vaovao ity sy andaozany kely an'ilay vacances isainany indray ny fianarana. Na dia efa ao anatin'ny fidirana aza dia mbola maro ireo ankizy tsy manana fitaovam-pianarana hoentina mianatra. Misy ihany koa ireo ankizy tsy misakafo mandeha mianatra ka matory fotsiny ao am-pianarana vokatra ny anoanana. Ankamaroan'ny ankizy aloha nanana fitaovana fa misy ihany ireo ankizy tsy manana na kahie na stylo entanina aloha ezahana entanina ireo ray aman-dreny mandritry herinandro ity mba ameny fitaovana ankizy. Miisa 20 ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahatelo ao amin'ny EPP Analakely ary miisa 2 izany kilasy izany. Amin'ny ankapobeny kilasy 2 isaky ny kilasy ny ato amin'ny EPP Analakely ary manodidina 50 isaky ny kilasy iray ny isan'ny mpianatra.